fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupoanareo zao indray ary ny fizarana faharosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Silaky ny aina dia ampeny ny toko Gérard Rabemanantsoa na Itokina sy Landry Steven. Novelomy Saloy, Tsiry, niaraka tamin'ny Ray, Tovo ary Ainasoa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. De tena mafy tokoa mila zany le zanako. Tena mafy loha sady amin'izay zanaka voalohany fa mitraka foana letsy Saotra letsy fiainana daholo koa nge zany mety tsy zakako raha zany nanjadiany zao kanefa tanjao foana amin'ny fotsiny sainy. Misaotra letsy amin'ny fampaherezana dia lanjalanjaina amin'ny sakosy ohatran'izao moa le zany ty no nefaran'le zanako. Tena mahomenaka. Inona ary ny very lafa hitondrana azy akoatran'izao indraha teo madio sady tsara tarehy fa tsy hoe maloto na rovotra akory. Eny e, sakosy tena vaovaovao mihitsy ty e, vao nividiana islantsy ty. Ty ny taxi brosy sady efa feno izy zany Ay, angakanga lahy fa zao tsy maintsy tenenina amin'ny gasofera hoe mitondra razana tsika dia izy mahita izay tokony atao rehefa avy eo. Fa ny tokony atao ahoana moa zany lesy fa tsy azoko tsara. Ny fombafomba tokony atao letsy e. Raha tsy tenenina aminy manko io fa hoentsika amin'izao fotsiny na dia hoe tsisy mahafantatra aza dia mety ho ampanina na mety hoe ho simba any anebakeba-tany any fiara io. Zany ve? Ary tsy maintsy ho fantatra ihany satria tonga dia hipetraka fanontaniana hoe so nisy nitondra razana nareo dia eo tsika vao hotezera amin'ny mpandeha rehetrarehetra eo na razana leno na efa tao lambaly dia izay no tokony atao. Ka raha izany aleo ary ialahy no miteny azy e, sady ialahy no efa mba mahafantapantatra tsara ny tokony atao amin'izany. Ehe, ary mety ampividanina tao gagasy koa zao tsika. Tao gagasy? Fa anaovana inona le tia? Tapahany lahy koa nge ny teniko e. Toy izao re azafady lesy fa ilahy ty toko fe tsy mbola nahena an'izany mihitsy e. Tsy haiko raha hitsipaka ny zavatra atao eto ialahy fa izay ny zavatra tokony ho ataontsika. Dia aleo tanterahana ihany mba hisorohana ny olana e. Aleo mantsy ny misoroka tsy izay mitsaboko. Ka inona ro zany no ilaina an'le toka e? Eo ny tsy azoko eo. Sotroiny gasofera aloha avy eo andrarahany kely ny ao anaty fiara na le razana no fendrahany kely dia efa mety e. Misotro kely ohatra ialahy dia tsy atelina fa alatsaka ao anatin'le sakosy le avy any ambavany lahy. Raha teo aloha lanja marina raha velany nanao an'izany alty e. Tena sarotiny ngely ty izy iny e, indrindra miresaka hoe zavatra ohatran'izany. Ka izy nga moa letsy eo sady alanga moa manompo sampy manimbaziba amin'ny maty raha manao an'izany ka. Fomba tsy maintsy ataon'ny olona tojony ohatran'izao no mahazo antsika izao zany. Tsy hoe tsika mamorona fa zavatra efa fanaon'ny olona zany. Fomba malagasy efa hatramin'izay nge zany e. Endray ary lesy ka atsoy ary le sofera zany dia ndao resahany lan'izay izy vita ihany ro mama fandevenana ny Silaky ny aina. Nanahoana tokoa ny tany ry tendry tokoa moa mama tsy teo fa mbola tany an-tsena tamin'izaho tonga teo iny. Ihe, efa maizina ihany zay vao tonga tany ary taorian'izay dia nampilaza ny ampiresidam-poko tany sy ny zokiolona vitsivitsy teo an-tanàny tojo. hay kosa. Tsy maintsy maizina hono no nanatanterahana amin'ny fandevenana an'ireny zazakely ireny mba tsy ho fantatry ny olona Ay, fa ny mahagaga kely ary mama dia tsy namelan'ry zareo nanatrika ny fandevenana. Tsy haiko hoe zany koa ve ny tena atao hoe fomba. Za koa moa tsy nisisika fa dia nijanona tao amin'izy mianadahy fotsiny. Tena
hitako izay nytenenina e ohatrany hoe lasa mona tsy nahateny zany aho tao any efitrano tao. Ary azandray ary zazany veso iainako sa tena izy magaga dia tao reniny hoditro mihitsy ilay atsika tsy fantatro hoe avy aiza ary indray ny ilay raha matosy ilay zazy iza marina reo e sa ho an-taniana ny fanatonana mantsy tamin'ny farany indrina andamoka no ireo bibilava be dehibe aleo tokoa meo jerena so misy bibilava indray eto ambany kato tsisy ka aleo tonga dia atsoina rangaha azafady fa izaka ianao to tsy mamaly kory sady nijanona tsy nandrotsorotsy an'ilay zazatsony fotsiny izy ohatrany matahotra tampoka indray aka sy aleo tsy antsoantso atsony ilay zaza amin'io to tsy mety mangina mihitsy to meme indray ilay raha matoa sany fonehany marina raha tsy ohatra ireny mpamosavy amin'ny sary mihetsika ireny ary to misy zaza hafa mitomany konge zana reko zany fiaonjaza maromaro mikikika amin'ny tomany aiza daholy ary izy zany tena lilo mba misofiko marina tsy zakako tsony ka kay lanja hoa hoay nanofo ratsy indray nga ianao teo e to sepotsepotra be nofo ratsy mitovitovy amin'ilay nofoko indray andro riry tendry le nitantarainao hoe nisy bibilava iny ie mitovitovy amin'iny mihitsy fa tamin'ity indray mitoraka ity indray tsy nisy bibilava fa zazakely be dehibe no mitomany rehefa avy nomely raha matoa teo ampivoatrano fa inona daholo ko ary ny dikan'izany nofonao rehetra izany e dia tena tsy haiko mihitsy ry tendry lasa ny ororo tampoka mihitsy azako ary ny tena magaga dia ohatra ny nahainy fitoman'ny silaky ny ainy izany atao anatin'ireo zaza maro be ny toman'ireo zany ve lazainao hoe zaza maro be no hoeninao ny tomany ka ahoana moa izany ny fomba nanavahanao an'ny toman'ny silaky ny ainy ngamo tsy mitovy daholo ny fitoman'ny zazakely tendry ianao no mety tsy mahay manavaka fa ny nahandro vitsomonja aza ny faneraserako tamin'iny zanako iny dia haiko tsara ny nanavaka ny fomba fitomaniny amin'ireo zazakely hafa tao zany alohan'ny toman'izan'ireo zaza hafa koa nge dia ny azo no nitarika voalohany enjany izany ary nanahoana tokoa valyle analizy nataon'ny silaky ny aina farany iny sa moa tsy mbola azonareo ve nandalo tao amin'ny kovezy tokoa za sy mama rehefa avy nanao pasima omaly iny aiza moa iny poketrako iny hitsika ilay izy ka dia inona hono izany ny tena olana ie araka reto efa nomariany tamin'ny taratasy io dia tao hoe tsy fifandanjany fangaro eo amin'ny rano ny tena navo azy izany hoe tsy mifandanja ny apetraka ireo sela tao amin'ny rano hoe mba jereko mihitsy ny sela mena hono maro kokoa raha ampitahana amin'ny sela fotsy izay tena vitsy dia vitsy ny ranondra na le antsoina hoe amin'ny teny vahiny hoe plasma ihany koa nytorak'izay somary tsy ampy izay ny voalaza ato mbola tsy vonina sy tsy tokony hivoaka tokoa izy nefa tsy maintsy noho ny fahaverezan-drabe nisy teo amin'ny lanjy ka zaza ary mama efa nivonina sy nampaherin'ny saiko hoe tsy maintsy terako ny zanako tsy mila fandidiny izany ka inona fa reny moa zavanitrangako tsy efa nanoatra
Ay dia manahoana izany izao ny fery amin'ny kibonao ka? Miverina an'iny indray farany hono sisa dia tokony tsy haninona intsony. Ay kosa, tsara izany kia. Ie. Ndry roa andro tokoa moa izay ry mama no nandozany silaky ny ainanay a. Iendry anake. Ny olana koa dia toa atserovako azy daholo izay zavatra rehetra manodidina ato. Ireo nonoritra saribakoly kely nataona eo tongom-pandriana sy ery amin'ny seza salon. Ny lambam-baravarakely tsara tarehy feno sarina felam-boninkazo maro loko. Ohatr'izany koa ny lambam-pandriana izay hoe ny fahatongavany silaky ny aina no antony manokana ny fitianana azy. Ireo body fotsy kely sy akanjo isan-karazany moa manginy fotsiny. Feno tokoa aloha izy ireto atao trano e. Ny tsara kokoa ngamba ary mama dia aleo ampirimindreo a. Atao anatin'ilay sakosy iray lehibe iny dia hidina ao anaty armoire ao. Izay hitandrefa mampilamina saindrika ino andeha atao a. Efa vitavita daholo rahateo ny raha madinika ka manam-potoana tsara azao. Aleo ty sary tokany anaty cadre ty ihany no hijanona eto amin'ny tabla teno eto e. Io sary tokany io mantsy no mba hany fahatserovana azy. Sady miaraka amin'ilay maso kely no mipitrapitra sy ilay tarehy kely no mivokiny iny e. Fa za dia alefa loatra any aminy sainanaka fa dia ala eo lava eo ngendry e. Izany mba aleoko ihany fa tia nono koa mandotso matetika tia ny tena. Izy avy hatrany tonga ato tsy haiko vao mandomando kely ny akanjoko. Ny fanontanian'ny olona mahita anao eny an-dalana moa dia tsy hita intsony izay hamaliana azy. Aiza ny zazakely, vavy sa lahy, tsy misy farany e. Ny olona rehetra kosa ange tsy voatery nahalala amin'ny fahorinana azo antsika daholo anake. Tena mafy ry mama. Mafy nefa moa atahoana e. Ny saina sy ny fony ezahanao toy ny isan'andro eo. Ary mba aiza ry izany fofona vavy izany? Ohatrany hoe fofona fatim-biby izany sa fatim-boalavo kosa angamba? Nefa efa ela ihany izay tsy nampiasa pozim-boalavo intsony izay tato an-trano a. Sa mety hoe ato ambanin'ny fandriana ato angamba izy izany fa tena manerona be mihitsy ka. Mahagaga koa dia niakatra be vetivety teo ilay fofona. Raha hoe asaina jereny teny rehefa tonga eo izy. Tena tsy ho tandy izy izany a. Mety izay miakatra amin'ny tohatra izay angamba tendry ka. Tendry a, mankanesa eto am-pandriana eto vetivety nge ianao e. Fa misy inona ke? Mipetraha mihitsy aloha e. Ay, lasary. Ahoana amin'izay ary efa mipetraka eto akaikinao eto aho izao e. Mba hen'ny oronao ve izany fofona mahery be makarary andoha izany? Fofona? Fa fofona inona ke? Izany fofona maimbo be manepitra izany e. Ka fofona mena-bolo ampiasainao izao ny henoko. Fa mba manahoana tokoa aloha izao malalako e. Efa azo atao hoe sitrana ny feriko aloha e. Raha ny ety avelany. Ary ny any anatiny? Ny fihetseham-ponao no tiako anontaniana e. Efa mezaka mampitono ny foko sy ny saiko ihany ana dia sarotra aza. Latsaka ho azy ihany ny ranomasoko indraindray na dia eritreritra kely sendra mandalo fotsiny any amin'ny ihany azy. Ka izay nge ny ilazako aminao foana e. Tsy tsahatra ny tsy tomany mihitsy ianao raha any amin'ny foana ny sainao, marina e. Efa mezaka rehefa vadiko a. Efa mezaka ho amantsy ianao teo. Sady ianao koa nge ny nanontany ateo e. Fa tena tsy henonao tokoa ve aloha izany fofona izany e. Fa inona ary izany lazainao izany e?
efa hoe za tena tsy maheno ininona nge tendry aza ve dia tsy henonao hoe samy tampininona ireny ny oronareo tsy mitampina zany fa za tsy maheno ariko fofona ohatra ny hoe fatim-boalavo izany ilay izy alokeliny akaranao teo ny nanomboany dia izany mbola manerona be izany mahagaga ny tsy hainonao azy ka tena tsy maheno an'izany aka aleo aloha izany tsy mbola avokako le mofo mamy netiko anao ao fa sy mba izany fofona fatim-boalavo izany aoko ahenao nitondra mofo mamy andraso mihitsy aloha ka izany indray ilay fofona mitovy amin'ilay hengo tamin'ny alina ora ohatra izao mihitsy nefa ngefa nijeren'ny tendry tany amin'ny efitra rehetrarehetra tany fa tsy misy nininona mihitsy hony na dia fatina totozy ary tsy nahita mihitsy izy manepitra izany ka ary nahoana tokoa ary ny sakarivo ohatr'izao ihany eo indray hoe mama natsoina raha mba maheno mama ahoana izay retsy a avy vetivety nge ianao e langany rano amin'ny termosy ao e tsy izany ka mba henony mama ve ho azy any fofona ato izany mipetra mihitsy nge mama eto tongo-pandrina eto e fofoninona izany ilay hoe fofona fatim-bibina sainao nkaroan'ny tendry anina raina iny ve ka manerona be izany indray ilay izy izao nefa zange hoa tsy maheno nininona kory lanjy fa ahoana koa ary mba marina ne izany tendry koa nge milaza fa tsy maheno ary le izy amin'ny orotra izao foana izay vao mihetsika ary soa ary dia mba misy sinusite-ndry ity ry mama tsy mba voan'ny sinusite izany mihitsy zaho a mieritreritra hoe ahoana ry mama sao dia mba ny fomba nandevenana an'la zaza ary ohatra nisy tsy nety tsy nety ahoana dia tia ampisofam-bary silaky ny aina mba hanarahantsika masony anam-potony any efa nisy zavaniseho ohatra izany mihitsy ane henoko hoe izany ve mety ho izay kanefa tsy haiko aloha izay ihany ny fanazavana hitako raha hoe tsisy fatim-biby tokoa ato kanefa ianao rery maheno an'ilay fofony isan-kariva dia mety hoe izany tokoa ve tsy mbola reko indray izany fomba mba hanisian'ilay olona maty andreo akaiky azy hiverina hijery ilay toerana nandevenana azy ohatra na koa zavatra nasiana na namonosana azy ohatra nisy tsy tomombany raha nylazainy tendry aloha dia hoe ilay sy ny tao an-trano no nasiana azy fa ilay toerana no tsy nijeren'ny tendriko ry tojo ny nandevina azy tany nefa zareo ve dia hanaoko nangany amin'izay sady efa zokizoky olona hono ny arana natateraka amin'ny fandevenana taniko ary maninona moa raha asaina tsony tendry tojo dia asaina jereny eny amin'ny fasana eny marina tokoa izay aleo no jereny izany dia ho iteo ny raha mitombona ny mamy eny ary ny angaviko ny mba nandeha nijeriny eny tokotany-pasana nandevenana ny silaky ny ainy tojo dia avy eo zany izy mamerina miantso antsika so dia mba misy ifandraisany amin'le resaka toka gasy tany anaty taxi prosiny ary zao zavatra miseho zao raha marina tokoa mantsy le lazay mama dia hoe ny fomba nandevenana azy no misy tsy mety minona efa fa tsisy ifandraisany ka tena ho tezitra mantsy lanja raha fatan'izany zavatra nataonao izany inona ho tia malaza saina tampoka anao teo ka mahavariana fotsiny no mandinika an'izany rehetra izany kia dia isy ifandraisany amin'ny silaky ny aina tokoa ve dia asa kiko aleo nga maloha andeha hiasa amin'izay fa sao dia ho taretiko ako
lazaiko ihany ianao raha vao maheno vaovao eo rehefa miantso tojo e. Iany ary Ie. mazotoza ny vadiko zany a. Ok ary ok ary. Niantso anao ihany ve tojo ry tendry? Ie niantso tokoa izy ka. Tena nahoana ho? Tamin'izaho mbola tany am-piasana. Raha ny teneniny aloha dia hoe to nisy nandavaka hono le toerana nandevenana Silakiniainy ary ohatran'ny voaingana nanaovana an'izany. Nisy nandavaka? Aza manalo ianao fa tsisy nanombiana nange hono le razany e. Fa ahoana Zany fotsiny? hoe mety alika angamba no saika hoe andavaka an'le faritra nisy azy. Karaha zany ny fandeha dia tokony natao teo tokotany ry mama ihany izy ka soa ihany aloha zany fa tsy nisy nikitika ny razany e. Za tena efa nieritreritra zavatra hafa mihitsy. Fa zavatra hafa ohatriny ahoana ry lanja Hoe nisy nakatao le zanako na tsy haiko. ka isy aka anaovana inona ary hono izy zany raha nieritreritra ao e Efa nirahana hita ihany re ny zava-mitranga tato ato ireny ka izay no antony nieritreretako an'izany ry tendry a. Mety ahoana tokoa re zao ozy izy lanja raha lazaiko azy fa nisy fahamarinany ihany ny fanahin'izy sy mamy aleo aloha tsy lazaina aminy fa tsy atombo tsiraka eo raha ho lazaiko izany. Izay hevitry mama amin'izay tokony hatao aloha izany no andeha ho anontaniana. Izay mihitsy rangaha. Dia ahoana izany ny fandinihan'ny mama an'izany zavatra izany ary Mahazendana tokoa raha izany misy nalainy to zany le lelan'le zaza. Tena mampalahelo ozy izy tojo no mijery ny endrik'ilay razana tamin'ny fomba nangalany an'ilay lelany tao e. Andriamanitro. Rehefa tsy nafindrana na hoe nalainy tao fotsiny aloha Silakiniaina dia tsy maninona e. Fa mila mandray fepetra ihany nefa. Ohatra hoe asiana simenitra izany ny fasany. Tsy misy fisalasalana ary tendry ny lazana fa mpamosavy no nanao an'izany Zahay koa ny tonga tato an-tsaiko raha vao naheno an'ity vaovao ity Tsy efa heninao moa ireny tranga tena amin'ny hopitaly mandeha amin'ny vaovao anonjam-peo ireny. Mpamosavy mody manao fanamiana mpitsabo nefa angarona vavan-jazakely no tena atondiany ao. Ny ahy indray tamin'ny gazety no tena efa namakiako tranga ohatran'izany raha ny fahalalany mama azy ary inona no itiavan'ny mpamosavy mangarona vavan-jazakely ka Dia tena tsy haiko re anako. Tsy ho resaka famosaviana tsotra izao ihany ve? Asako. Rehefa avy aroa no mantsy zany ny vavan'ilay zaza dia maty tsy fantatra hoe naninona na ninona ity farana avy eo. Ka ty lelan'ny-jazakely efa maty ngery mama amin'ny mampanontany tena hoe atao inona Mystère ry tendry Mbola satonany amin'ny fomba fanao ratsy ny mpamosavy ihany zany raha ny fahitako azy. Izay tokoa ngambany. Dia mbola tsy nilazainao alany izany momba an'izany? Mbola tsy nilazaiko mihitsy Za milaza aminao hoe tokony tsy hanafina milanja ny tena zava-miseho ianao Izy ange ny tena isy eo ny trangan'ny zavatra fa hafa rehetra hatreto Amin'izay koa mba tsy ho mystère be aminy tena zava-miseho. Marina izany ry mama. Ary izy ary sana mikasokasoka ao atohatra ao izany. Zay mama. Nefa atao tsy miakatra fa mijanona fotsiny. Sa le sakandry zareo ao avaratra samy miakatra ity izany. Izany fa mitsaitsaka miakatra. Ndry, ny masoko ve mandroso zazakely ho niakatra ny tohatra io? Tena zazakely ry lanitra tsy Silakiniaina ve ty mandehandeha eto alohako ty? Manao akanjo fotsifotsy lavatra eo amin'ny lohalika ohatry ny hoe raoby.
hita ihany hoe fotsy ilay akanjona dia misafilitika fahafo izany aza. Dia izy efa mitsangana sy mandeha ny mahagaga manoatra no ireny zaza efa roa taona ireny. Eny fa mihazakazaka mivezivezeran'ny trano manakorotana an'ireo nonorosy eo amin'ny seza salon. Indray fa misavasavany eo amin'ny armoara. Ina ary ankarohany aho ny sary eo akanjony. Aleo hoe andramanantsona. Silaky ny aina ny zanako. Iny fanerika ty amiko sady manatona moramora. Tena zanako mihitsy ty toy izao mihitsy ilay fipitrapitra amin'ny masona nijery tany amin'ny hopitaly. Gamo silaky ny aina tsy efa maty ka sa iny ny te eto alohako eto ty ny avelony. Iny fa nitsirika nidina indray. Silaky ny aina, silaky ny aina, silaky ny aina aza mbola mandeha re. Ary izy zanatsotsoanao izany ry lanja. Mama, tendry tonga teo izy. Iza? Ngatsy nifanena taminareo. Ary toy lozanareo mifampijery fotsiny e. Fa iza ny tonga teo e. Silaky ny aina re. Enao koa dia manaitra ka. Hitako mivezivezerany trano teo izy e. Ohatran'ireny zaza efa roa taona ireny ny tanjany. Inona indray re izany sa karazan'ireny nofinao reny ihany izany tantarainao izany ve Tsy ry tendry fa ahoana? Tena hitako teo mihitsy izy. Ohatr'izao ahitako anareo izao tsy nanofy tsy rendremana. Tena loza koa izany ry lanja. Izao koa ry lanja. Misy zavatra tiana iresahana aminao? Zavatra inona koa e? Hitanao? Lazao fa inona ary tia mampihoatra anao? Ay ve izany ny zavaniseho tany dia saika afeninao tamiko. Ka izay efa nitantaraina taminao izay e. Ianao nefa ary tendrina ny taniako dia nilaza fa nilamina ny tany. Tena mifona kely lanja. Tsy te hanaitra indrindra ny antony nanaovako an'ireny dia izay ny tena marina e. Mino fa misy ifandraisan'ny dolo izao tsy tranga ny zavatra rehetrarehetra izao e. Tsy hoe kisendrasendra akory. Tamin'ny voalohany ireo nofy hafahafanao. Avy eo ilay fofona. Dia izao indray miseho aminao ilay zaza. Tokony tadiavina mihitsy ho fanalahidin'izao mistera izao ka. Fa sao kosa aloha dia ireo akanjony eo amin'ny armoara ireo no mampiverina azy aty savasafainy aho e. Aleo ngamba ary mama andramana toerana ireo akanjony ireo dia ho hita eo raha mbola miverinao ihany izy na tsy Zahay tokoa ngamba aloha no alao atao tokoa e. Ie, dia sanatria ve ka za rery indray no ahita azy miditra ato iny e. Salan'ilay fofona izay za rery na eno azy. Maninona tokoa moa raha antsoinao ahy rehefa miseho eo izy e. Fitaiko loloha fotsiny rarahako rehetra. Fandrosina aty ambony ny sakafo hariva avy eo miara-miandry eto tsika. Tsy mbola afindrako toerana aloha ireo entan'ireo. Fa ohatrin'izay vao ampidiniko na iseho eo silaky ny aina na tsia. Dia aleo izay tokoa aza ny atao e. Za ngamba tsy maintsy hidina any an-tanàna ihany ka. Dia ahoana izany ny asanao? Alamiko aloha fotsiny ny andra-pitsy dia amin'ny manaraka manenjika an'izay tsy vita e. Izany ve tsy be dia be ny asenjianao ry tendry indrindra nisy an'ireny fahatapatapahana tamin'ny fahoriana amin'ny fanesy reniko. Hita ho tsy nisy ny afana tamin'ny lehibe anay kosa angery ny zavatra niseho rehetra ireny e. Mino fa tsy ho sarotiny amin'izany izy e. Ianao ihany no mahita ny ihany e. Dia ahoana izany ny fieritreretan'lahy izany trangan-javatra rehetrarehetra izany tojo Tsisy fisalasalana ilay tsy fa tena asana mpamosavy araka ny lazay mamafara mihitsy izany raha ny fandiniako an'izany Le olona fotsiny izany tsy fantatra marina hoe izy alitya. Izay Dia indrindra. inona nefa lesy ny tanjony amin'ny fanaovany an'izao zavatra rehetra izao aminay Raha le olona indray aloha efa misy ahiko ihany e.
Sady olo-tokana ihany no anatin'ny lisitra. Iza ly ty zany sao dia mifanojo ihany ny ahiahantsika sy alaly ty Ny an'la fotsiny inona moa zany ny antony nandinihan'ny razanamanga ny lanja tamin'ireny fotoana nahafatesan'ny dady renika? Dia ahoana koa ny lazana fa faran'ny volana jona izy no teraka kanefa tokony ho faran'ny volana jolay? Dia iny izy teraka faran'ny volana jona iny tokoa? Ka zay mihitsy le izy izy rery ihany no ahiahina amin'izao letsy mpamosavy nge zany le ty raha matoa iny fa ny fomba anatratrarana azy amin'ny asa ratsiny zany aloha zany tsy hay hoe atahoana. Nga moa mbola tsy hain'ny laly fomba fitenenana hoe ahoana ly ty? Na ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Dia inona zany no tiany lalasaina amin'izany ka? Adiniko tokoa aloha ny teny an'la fa efa ny asa ratsina mpamosavy ihany koa raha prezy vao nahita an'le razana. Osy tamiko hoe raha misy olona ahiahina ka hananana pirofo dia afaka amelona na samboriny. Za ve lesy tsy mbola ho sarotra. Mila mitady pirofo nge lesy zany tsika hoe mpamosavy tokoa razanamanga raha azoko tsara ny tiany lalasainy Mazava ho azy azo lahy tsara ary rehefa nahita hevitra amin'ny fomba azoana pirofo mba tsy ho lany fotoantsika. Tonga dia lazao lesy ilay hevitra lahy. Tonga dia lazao ifandinihana rangaha. Lahy ty anefa aloha sao sarotra ohatra ady mafy anefa ty atrehantsika ty fa hiady amin'ny razanamanga ve zany ny hevitra hitan'ny lahy ho lazaina sa ahoany zao ny fanontaniako amin'lahy hoe inona ny tena mampiavaka amin'ny mpamosavy ankoatra ny famosaviana sy ny famoriana? Tsy efa izay voatanisan'ny laza ihany ve? Mpamosavy dia mamorikako. Misy le iray tena mampiavaka azy fa eritrereto tsara ny vocal ve? Zay indrindra. Dia inona zany ny tiany lahy ho ataontsika amin'izany hoe hanenjika azy amin'ny alina ve? Le tiako letsy ko raha tsy efa hitolo tenako. Ka rehefa voapirofo ary fa mivocal razanamanga dia inona zany ny dingana manaraka Zao makeny amin'ny rapirezintsika mangataka lalana hisavan'ny tranony sy samborana azoko. Mpamosavy sy mpamorika amin'ny fiarahamonina ve dia avela iriry fotsiny eny Ka inona ary zany ny fomba halalan'ny lahy hoe hivocal raha nenitoa androany sa tsia? Sa isan'andro moa ireny mivocal foana ve? Aiza letsy ny alalako hoe mivoaka isan'andro sa tsia? Sura fotsiny fa hivocal izy an'io satria amin'izao fotoan'izao no miseho ireo zavatra mampiahihary eo Ay, mila malina tsara fotsiny ihany nefa mba tsy ny mpijoko indray no voajoko dia hono aly ty. Hoe ahoana? Aiza zany no hiafenantsika raha alina? Misy tranondrava zay eo lavidavitra ny tranonrazanamanga eo aleo tsika aotsika no mitazana. Rehefa maizimaizina io vao makao sao misy mahatsikaritra raikitra lesy zany ao tsara ve lahy? Somary mamirofiry ihany ka zay no antony tondrana akanjo mafana ohatran'izao. Hatreto amin'ity tresaka lehibe amin'ny rindriny ity tsika mitazana. Fa hono aly ty? Rehefa hitantsika tokoa moa zany ny pirofo amin'ny maha hoe mpanitsakalina ny razanamanga dia aiza avy eo ny lalana hodiana? So dia fanehatra amin'ny eny an-dalana eny mantsika zay voaloza. Adiniko tokoa kay ny teny an'la fa misy tranona bandy akamin'izay atsy ambadika kely atsy. Dia rehefa avetotsika dia ao no matory fa tsy aleo tsy mody any an-trano ka. Izay namany lahy zay ve ty hamotrano amin'ity andro alina be ty Aza manahala any amin'izany izy reriny eo fa mbola misy dinalehan'ny ray aman-dreniny. Ay, Efa nasaiko ny eno eny le rio hoe rehefa misy mandondona ny varavarana dia sokafy malaky. Efa misy fomba fandondomana zay koa nga fankafantaranay afandray letsy zany koa. Ka efa voapetrapetraka ela melo daholo ka izany ny zavatra rehetra ko. Mangina amin'izay aloha lahy. Mangina aloha lahy. Henony lava izy zany. Inona ly ty? Henoy tsara rasy hoe to feo an-jazakely mitomany ty zany henoko zany Ary avy ao an-tranony razanamanga ao raha ny fandrenesako azy Ngamoly teo misy zaza
ka zay indrindra ke mahagaga eo sady tsisy olona mitaizakely ety amin'ny manodidina ety. Dia ny olona manodidina eto ve zany hatramin'izay dia tsy nahatsikaritra n'izany zaza mitomany zany mihitsy le tia. Mety misy fotoana no aho tamin'ny lasy eo n'izao trango izao. Ny tranony raha teo somary miatakataka amin'ny rehetra ka iza moa no harean'izany eo mety ho izay marina. Fa hono firy marina aloha izao ndrasaro aloha arehatra ato anaty akanjoko ato ty findaiko ty lesy naso miraika 12 alina le tia. Oay kely sisa dia sasaka ny alina. Zany tomantsony fefa raisiny mamy efa nitondrano mama namana vavy kely akindriko dia mbola mitomany foana. Sady mama nge hivoaka vetivety fotsiny. Andeha hilalao kely miaraka amin'ny namako fa reraka mitaizandriko. Endry tsara vetivety ihany mamy. Mahaiza tsara milalao miaraka amin'izy tia mianadahy namandry ireo Hortendra jerelangy efa misokatra ny varavarambe aty ambany. Misy olona mivoaka le tia iny oay to vehivavy miboridana sy mikorotam-bolo be. Eny tokoa dray miorona sahady zany io totoako zany marina le tia. Milamina fotsiny aloha letsy ka matahotra ako. Tsika nahita azy voalohany ka tokony tsy hanan-kery amintsika mihodina. Tsika raha teo tsy mbola tsikaritra ny ke. Tena razana manga le tia oa. Zany ve ary inona lesy reny mitalaolao manodidina azy reny Oay kary sy vorondolo letsy reny sady maromaro mihitsy izy zany sady miray amin'ireo bibin'ireo fotsiny anefa no mahatsikaritra ny misy atsika sy lahy dia eto tsika niraisana. Mahay miresaka sy naniraka n'ireny bibin'ireny ho mantsy ny mpamosavy ary izay hitan'ireny bibin'ireny dia hitany koa. Zany velo ty manatona ry kalamara. Malaky ry kalangilo ilalao tsika nio so de very tenisany fahatsitrako ary tenisany miafinao io olo tia ao anatsika ve zany resahany zany sady mijery makatingely ty izy zany zay vao tena ho tratra eto le ty marina ahoana le ty no alalany hoe misy olona ato milamina aloha lahy ary mitenena moramora. manatona hoay kay anatina ihany eo ny manao fangala-pery eo afy manaraha hitako moa nareo ny tsy apisa ny afina tany ambadika tany. Hita lahy zany kary tatsy anaty lobolobo tatsika iny natsony teo. Zah efa natahotra lesy saika mibaradaka marina raha tendry le saika nijanona le ty ny fitepony foko marina. Ro lahy kosa ve le tsy ho resin'ny ramatoa be efa antitra raha iny ka izy miaraka amin'ny odiny sy ny andiakariny sy ny vorondolony lesy fa ny antsika sy lahy inona moa taoko tanapolo ka andao an'izay mirena ary fefa lasa ny anatsimy tany ke izy teo dao ary tsy mety mahita toroko io zany efa ny ory ty efa amin'ny 12 sasany. Aleoloha rehetra kely mihitsy ny jiro dia hiarina ka ary manahoana ary izay tendry any tantany sy fombina amin'izay alehany any ny vadiko iny tompo nahagaga fa tsy nisy ohatra n'ilay nataony maly alina sy laky ny aina rehefa samy niandry teo zasy mama hariva teo
mety hipotra ntsony tokoa ngamba satria efa tsy ao amin'ilay aromaro ntsony ilay fitaovana sy fitafianiko. Indry ary toa misy mikasokasoka indrainy eny amin'ny tohatra an'izany sa mama? Nefa tsy fela ve izy no natory? Tokony indray fandriana koa izay fa tsy tonga saina mihitsy aho hoe ay mitendry tsy hodio. Mama! Mamo? Toa tsisy mamaly kory nefa njany fa miakatra. Andrekako toa isy laky ny aina indray. Iny indray izy marina fa miazakazaka eran'ny trano ohatry ny fanaona. Avy eo misavasava ao amin'ny armoire ao. Fa inona loatra raha ny tena tsy haritra ity zazy ity Tsy azoko mihitsy ny anton'izao zavatra rehetra izao ka. Za nefa efa miezaka mihitsy ny tsy alahelo azy. Sao indray hoe antsoina? Silaky ny aino ô? Silaky ny aino ô? Avinge aty amin'ny mamy ino fanerika? Sady manatona moramora ty toa le farany iny ihany. Ary miteny zavatra nge izany fa tsy mahatafavoaka feo kory. Raha ny fihetsiky ny morony toa mama izany tononony izany. Mama nazara fa misokatra izany vavany dia fantatro inona reny dikan'izao dia sanatria ve avy akakoa silaky ny aino? Satria tamin'ilay farany iny izy tsy nanatona be ohatr' izao. Lasa matahotra indray marina. Sa ve sao dia mafana ratsy tia maka ny endriky silaky ny aina ity entiny anakorontanana ny saiko Ndry ary misy akanjo latsaka nge avy ao anaty armoire ao izany. Iny izy fa mierika nijery an'ilay akanjo dia lasa nitsirika nidina indray. Fa akanjo inona moa izany io? Aleo hoe hiarina eto hijery azy. Fa toa tsy ilay ambonina akanjo nanaovako tany ambanivohitra tamin'ny fandevenana ny dada Toramily ve ity? Tamin'izay nandeha niotra tany amin'ny Razanamanga moa izany raha ny marimarina kokoa satria tamin'ny fotoana iny ihany namoaka azy ity dia avy eo tsy nananeritreritra ny anao na ny anasa azy tsony avy eo. Ary misy zavatra voatsapako somary mibontsina nge atao paosiny ato izany aiza ary izy izany? Toa tsy ato amin'ity paosy aloha ity. Sa kosa amin'ilay paosy faharoa ao anatiny? Ao tokoa hoe avoaka. Ary inona koa ity? Toa fonosana kely mifatotra ohatr'ireny paraky ireny. Efa hatramin'ireny fotoan'ireny ve izany tia nitady fa tsy tsikaritro? Tia izy raha teo mikelikely ihany dia izay no mety tsy nahatsapako ny fisiany dia sokafana ve? Aleo rangahy sokafana hijerena an'izay ao anatiny Ndra sokafako. Lanitro? Fa inona koa reto? Dia ahoana izany ity ny hevitra lahy tamin'ireny zavatra nolazain-dra presy teo ireny Akany amin'ny kiakira be izany tsika rehefa avy eo sa ahoana ny atao? Haka an'izany japy izany. Raha ny fitantarany teo dia hoe tonga dia malemy ny mpamosavy raha tratran'ilay izy ohatrany hoe karazana japy vita amina rambona trondron-dranomasina hono ilay iziko. Tsy tadidiko teo ilay anarany fa trondro fisaka ohatran'ny sahafa izany ilay izy hoe. Mety efa hitany lahy tamin'ny fahitalavitra angamba izany ko. Mahay miafina any anaty fasika izy io
Karaha iny ianao sendra mandeha any anaty ranomasina iny ka mahitsaka azy tonga dia asiany amin'iny rampony misy poziny iny. Io poziny io nge zany no tena heriny e. Mety manana hery manokana ihany koa. Engany mba naiky ny ampindramana azy amintsika kakrabe. Eny marina lesy. Inona ary mama ny fandinianao andreo tsy andriko mihitsy hahatonga ny maraina misehoko azy aminao. Ohatra ny vovoka mifangaro amin'ny volo-madinika miaraka amin'ny taolam-biby. Ity zao toa ohatra ny karandoha kely. Karandoha anaty tozy ity raha ny fandiniako ny akeliny. Mahagaga mihitsy nefa ary mama tsy nahitako andreo Latsaka avy tao anaty armoara ilay akanjo nisy an'ilay izy rehefa avy nisavazavany silaky ny aina. Ie, nefa azo atao hoe tany anatinatiny be tany izy ity satria efa tsy nanaovako. Io nge zany ny tena tiano hitantsika hatramin'ny voalohany. Zany tokoa ngamby Tena izay mihitsy ka. Ka inona ary zany ny dikan'io Vorika io Tsisy fisalasalana intsony zany fa tena mpamosavy raha zanamanga. Natsofiny moramora tao am-paosindrio zany tamin'ny fotoana nanorana Ndria. Fa inona io ry mama? Izay midika fahafatesana. Tena mahay izy ka tsy tsikaritra akory ny fomba nampidirana azy tao. Tendry raha teo moa tany ivelany zaniko. Zay vao mazava. Na misaviana nge zany za sy ny zanako andray tsy nampoziko. Nefa mama nilaza fa renin-jaza mahay sady maro ny olona nefa nampiterahany. Efa goaika antitra amin'ny famosaviana zany. Mety misy antony manokana isafidian'ilay olona ho amisaviany kosa aloha raha ny fandiniako azy. Na mety hoe fotoana koa. Fotoana ahoana? Izay tokoa mantsy voatsaroako fa tamin'ny 3 taona lasa ohatr'izao dia nisy vehivavy iray nampiterahany zanamanga tratran'ny ohatran'ny anareo izao koa. Zany ve? Ie. Maty Maty nanao koa ilay ahoana? zanany. Andray. Teraka amin'ny volana tsara nefa io zazo io fa raha ny volana Jona koa no nahaterahany. Zany? Ie. Fa toa hoe notezany herinandro ihany koa dia maty. Ary efa fanao lera matoy io mihitsy nge zany ny ohatr'izao Tokony atsony tendre. Tena zany mihitsy ry mama. Tena tokony mitandrina izy fa mety matanjaka be ny hodin'io ramatoa be io Zay lesy vao tena ampy mipirofo rehetra fa mpamosavy efa tena gaiky vavy io raha zanamanga io Nahitana fonosana kely misy taimborondolo zay nge lesy tao amin'ny akanjon'ny lanjy tao am-paosin'ilay akanjo nentin'ny niotra iny zany. Ve? Tiany silakinaina hitsahatra amin'ny asa ratsiny koa ngamba le ramatoa be dia zay ny antony nanaovana ny fomba rehetra afantarana amin'ny mariny. Mahagaga letsy zany. Tsy efa voangina ve zay ny porofo rehetra fa tena mpamosavy tokoa lesy io ramatoa be io Ie. Efa irosan'ny fisamborana sy fizavana koa nge tsika sy ny fokon'olona raha rive. Ary aza manahy laha fa tsy maintsy ho faizina mpanao ratsy. Zany mihitsy lesy. Anafenany asa ratsiny sy ny amisaviany olona fotsiny kay zany ny antony anaovany renin-jaza hatramin'izayko. Isaorako ihany aloha ny ao ambony fa tsy nisy ny kitikitiany ny zanako telo mianadana dia hoe izy daholo aza ny nampiteraka azy. Tena tsy ho amelako lesy io mpamosavy tsy vaniny io raha tsy migatra any Izay mihitsy. Raha tsy ny nataony mantsy zao mety mba velona teo ihany silaky ny anakelinay. Familamiana ihany letsy indrindra ny amin'ilay japony ramina tany amin'ny kakrabe iny. Inona moa lesy ilay niantsoana azy teo? Toatra ny tsy tadidiko mantsy. Rambona Makoba letsy Makoba ny anaran'ilay trondro ny tantaraiko lahy iny. Japony iray mandeha fotsiny dia malemy tsy afaka mihetsika intsony ny mpamosavy ary raisom-potsiny rehefa maraina. Zay zany voatojo an'ilay hoe
mpamosavy male miarabaka teniko. lahy ty letsy mila mitandrina be nefa amin'ity rambona makobo ty mba tsy ho verina tonga ny ampelatana amin'ny fahavalo fa ny mahatsara azy dia tonga dia atahora amin'ny mpamosavy ny lahy rehefa mitondra anazy io nge. Ka raha zany ve le tsy tonga dia fantany hoe misy an'ity aty amintsika? Zay le lazaiko an'lahy hoe mila mitandrina e. Tena nanafatrafatra mafy mihitsy ngeikaky teo e. Sady ino ny vaina avy any amin'ny razambe ny taloha be tany. Ay, efa voninary reto ny vatan-dehilahy vitsivitsy sy mipresy daboky tany ka ahoana amin'izay zany ny ataontsika? Efa hariva koa ty ny andro mantsy vao somary nalalaka sy nanam-potoana ny ankamaroan'ny olona ko. Ka araka le nazavako an'lahy reny ihany tongavana tampotampoka ho izy tsy maintsy ho tratratsika ao an-trano eo ny hodina. Avy eo amin'izay nga presida bokotany mahalala izay tokony atao aminy. Tsika sy lahy ihany no mandondona fa ny sisan'izay atao tsy nanatrano mba tsy hahamailo azy. Andao ary e. Hiteto le tranony. Ary ohatrany misokasoka kely ity izany varavarana izany e. Hoe aleo todomina ihany. Ody ô, ody to tsy misy mamalika nefa ny varavarakely ambony keo aza misokatra. Oay marina, ilony ty fa tafaporitsaka mivoaka ny varavarana. Ohatran'ny rambidanitra ny voahany tao. Ao hoe lahy nenjehako azy fa tsy amelako rangahy iny androany Hoaizy ianao e. Oay, lasa nanenjika tokoa tendro marina. Tena tsy mahalala maty mihitsy. Mitandrema tsara letsy ry tendry reny nisy vatan-daha vitsivitsy nanaraka ny tendry nanenjika any. Ary efa fantatry le razana mangary ve hoe ho avy izay e. Aleo tonga dia atsony zalahy sasany hoe irosan'ny fizavanany ato. Ary midy be izany vavatohatra miakatra ato amin'ny efitra ambony ato izany ato an-tany ato anefa efitra fandraisan'olona sy lakozia ihany. Ireo ihany no misokatra. Sa mety ao amin'ny efitra ao ambony ao izany ny fandrinany. Ary inona ny ato amin'ity efitra iray ity? Ory zalahy, tonga dia poiro ny vavatohatra. Oay marina, to feno biby lavany midina avy any ambony an'izany tena maro be sady vaventy be. So ihany fa nisy nitondra fitaovana maranitra ny sasany tamin'ny zalahy reto. Aza mihemitra izany zalahy, tonga dia katsana amin'ny famaky. Aleo hiakatra moramora amin'izay. Maizina koa nge ato izany. Aleo aloha arehatra ty lampe de poste ty. Ary inona koa iny misidina nanatony iny? Oay, ay vorondolo. Efitra fandriny izany ty iray ity ary ny ato iny. Raha misy fanala zalahy tonga dia areto Oay, inona daholo reto miantokantona amin'ny rindrina sy miankiny eto anjoro-trano reto. Toa karazana tapa-kazo maro be anaty arony. Dray, ary misy tolan-dava ihany koa nge hito ary iny tsy ampivoatrany ny fony lamby itsy. Hoe aleo hoe jerena. Andrekako io, to razana. Razan-jaza kely efa karana. Efa ila tsy hisy nofontsony. Ny finosina ohatran'ny reny hoe mbola vely reny. Misy sarona karana nge ity eto akaiky ity Inona ndray re zao no ato anatin'ity sanatria ve ho biby? Inona re zany? Misy dimy reto. Aleo hoe tsikilovina tsara. Oay marina, to
reto lela ity ray ity zao mbola hita tsara hoe lela kely fa reto efatra reto efa maina nalainy avy tanindrazany zazana amin'ny zaviny daholo zany reto zaza kely 5 zany matiny ela nanaovana ratsy ianao razana manga ka tratra aleo aloha antanina amin'ny tokony atao rapirezy avy eo tsy maintsy mamonjy anytendry any a ary hoetiny ty raha matoby ty aty amin'ny faritry ny fasan'ny tanàna ngeza zany ary lasay zary za lasa zany teo sa tsy nanaraka ny dianay ve tena ty izy ko tena matanjaka be sady vetivety teo dia voalany daholo mihitsy ny akanjony fa lasa iza tapoka aloha izy teo sa miafina any ambadika amin'ny fasana any ny andro koa ty efa mazina mipitraranga ianao raha mafy tsy matahotra anao koa ny aty fa misavy tsy vanina raha tsy nono nataonao zao tsy tokony maty mihitsy silaka ny aina zanakay tsy tokony ho faty ie sapafirin' izay matanaka koa nefinareo enono tsara fa tamatiny zanako ho nisy olo afaka nomeko tsy nitonona taonao zao sora azy ianao nahita olona nomenantsiny mbola zany any ny vavanao tena tsy vaniny ianao ranga taiza sy taiza ny trefa nalianay mivady toetraza ihany antatriarina kanefa voatonga ny farany volana jona dia nalaina tamiko saharo kanefa vo herinandro monja ny vanotaizako azy tsy iba ny aniko an'izay fananana sy fitiavana anak'izany any ontsa tanteraka ny foko potika mihitsy azy dia inona ny efa nyraraiko an'izany tsy afaka ny anometsinan'izaniza nefa tamin'izany satria ny aferimberiny olona taminy teo hoe sitrapon'Andriamanitra zao zay no lahatra fantena hoana loatra ampitsaly azy zany ny sitrapony fitsaliana ny eretako taoriana zay omba sy laty avy amin'ireo avy ambany izy raha teo moa efa nahita vehivavy afaka tsisy ny laivany atrony afaverina tatia tanyrazako miaraka tamin'le razan'le zanako ihany any farany ny razany morany maromarina kokoa zaho izy efa manana manapetraka tia miaraka amin'ny anareo tena nifongarinao tany tokoa zany ny fatinjanako tsy navelako any amin'ny tany mpakala tany ny zanakao amin'izao trapany afako ny fahoriko tsy trapany hafa matry ny fahoriko raha tsy iainany fa tsy fahakarana koa ve ny antony amin'ny savinao ny mpiarabelona aminao ohatran'izao fa minon'olona ianao nga mihevitra fa tsy kotin'ny olombelona ny zazakely na dia mbola hoe any am-boka azy tsy fankalana velively mila namana ihany koa ny zanako fa tsy voahozina ho ireny mandrakizay angalako namana raha isaky ny 3 taona izy tena raha mahatotsy vanina isaky mifarana ny volana fahenina ny taona ka ataoko mitovy tanina terahana amin'ny any efa marary saina mihitsy le raha mahatoby ety faty vera nga dia hitadiavana namana tena tsy vanina ianao mipotra koa ianao ranga fa hifanandrina amiko raha tena vehivavy marina ianao mipotra tany tena mahasasany ety izany alefa asy hoe tsy mbola fantatena tokoa manko ny erin'izao vehivavy zao ataoko le mahita ny tarako teno any
miandry arangafa le faso a sady nonareo ihany de fantatry ny olona ny fikasako rehetra vita androany ny amin'ny tena androany ino marina fa nipotra sady manatona miboridana ambony ambany nge izy zany no mangirana ny menaka mihitsy zany vatany zany hita ihany na dia somary maizina aza ny tarabolana aleo avokako moramora avy ato ambadika ny tanako ato amin'izay ty rambona makoba ty zay ary mety tsy fatany ihany hoe misy an'ity aty matoa izy sa manatona kaikikaiky ohatr'izao tsaratsara kokoa zany raha ny lamosony ny voakendry ozy izy ny kiakirabe iny fa manatona ihany manatona foana ahoana amin'izay fa hitohitsy any iny amin'izay ary tatazony kala-mpamisavy tsy vaniny ity dia matesa fainganany ty raitsay maika ho aizy ty tanany tsy mietrikeo io hoe very tena fa tsy fantatro nga hoe vatrany ino tena fa ahoana koa ary zany fa to tsy afa-mihetsika amin'ny vatako ray manontolo fa ahoana ary efa nampozoko fa manana fitaovam-piadino tena matoa samy atra sy ny fananonako ohatr'izao zay no antony taritariako anteny ety amin'ny fasany ety satria aty ny tena mahery ny odiko maty azany androany marina ary ny tena teriny fatina rambona makoby iny angany eo mandoly sovaliko maty afaka ho aizy eo tsolo zay efa voasingitro ny aratony razana manky tao amin'izay lalaotrike tsinga sy tena reny mety fa io namatena efa voan'ny odiny tambery tany dony tsy ahita ny lalako manitsony e mandaly oka aizany titera oka andeha ianaka nitsy voatra itsy sa io tokotina manodidina mivaritry ny fananana ihany tena sovaliny marina eo mandalio maty tena tsy tompony tenako tsongesa zany to manaraka fotsiny amin'izay bako nyty raha matoby ety fotsiny ary ay zary tojo zay zany alary tendry vao faty eto maty ny sovaliny raha nentony raha tendry loza alefa oka maty ary manimbona tampoka ny tendry teo koa zany mba nanahoana ary izay vadiko izay Andriamanitro taio sy ampionao iny vadiko iny matya angateny oka matya mandehana mafimafy tia kay maty aloaliko marina kay tena maharary nainay eo kay japika tena ary to ohatra mazava be nge any avaratra an'izany marina raha tsy tranomay io tena tranomay io re razako ny zanako marina tena tranomay io tranoko mayaho zanako mayaho zanako re olona fotseo iny fa ny tsirika tsy nalalamatana monjy nakany avaratra any izy ka tena tranondrazana manga zany tena tranony mihitsy io may io ary mety
tody sy ny fokon'olona zany nandoro an'io trano io a. Tena zany mihitsy. Efa mba mahazo aina zany. Efa lefi niaraka tamin'izay koa niodiny zany. Mahitao koa ngamba ny heriny rehetra. Ary efa fen'olona manatona ange mankaty zany Tena tena ary tojo reto. Tendry tsy naninona ve lahy? Tena efa saika maty alesy Tena soa ihany fa nalaky ny doran'ilay sany ny tranony. Ary tsy mifanena taminareo nga raha zalamanga teo vao hita amin'ny famangely ty le tranony dia lasa nyrifatra tsy nahalala maty nanaraka an'izay izy Noho ny fahatezeran'ny fokon'olona lesy dia nidoranay le trano Ay, efa tsy tompony tena nitsony ngamba izy iny no rebodiny sy le zanany mahitao. Ny zahany zalany tazomina ihany izy fa noho ny menaka naosony tamin'ny vatany dia tsy voatany. Samy hazakazaka niditra tao an-trano ka inona moa fa tsy maikila niaraka tao. Mampalahelo ihany lesy zany nefarany zany nefa amiko ranga mendrika azy ny nanjoa azy Ve zany ny zavatra rehetra nitranga taty misy farany tokoa ny zavatra rehetra. Tena namoy folo loatra izy tamin'ny nahafatesan-janany raha arak'le resaka nataony zany. Zay zaza niriny fatratra io dia zay no nanosika azy ho an'ireny asa fampisaviana sy voan'olona rehetra ireny Tena tsy nampino koa zany zava-nisy zany Satria manko raha tsy ny fanampiny silaky ny aina dia nanohy ny asa raha tsy ny teny foana iny raha matoy iny Zay mihitsy mantsy. Zay vao tena mino hoe tsy asany maizina no niseho tamiko fa tena silaky ny aina keliko mihitsy. Efa mandre-piadanana amin'izay zany fa nany ankehitriny Tena loza mihitsy koa aloha no nataony Zaza kely 5 zany ny matiny tao anatiny 12 taona. Ny olona moa tsy nisy nanam-po satria le izy koa nge mifanelanelana 3 taona ny anatanterahany azy. Sady rehefa natao ny fanadihadiana teto an-tanànany ray aman-drenin'ireo zaza ireo dia nilaza fa tsy nisy vita batisa hono ireo zanan'ireo fa silaky ny aina rery ihany nefa zany no ny vita batisa Zay koa ny tokony tsy hanaovany zanaka tsinotsinona ny ray aman-dreniny satria mafy ny eretan'ireo indrindra fa nyreny izay nitondra folo volana. Na tsy fananananaka azy efa tsy fidiny. Tena mampanaonao foana tokoa aloha ny famozaposiny tsy fahaizana mioniny ity rehefa tsy manankina ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra ka. Marina daholo zany rehetrarehetra izany fa efa hitsy ny fasana fa mba handrasonareo kely vetivety eto Eo fa endrasinay eto ianao anaka. dia any ambanin'ny tany sisy ianao ry silaky ny aiko. Mino nefa fefa eo an-tratran'ilay ray be-fitiavana ny fanahinao ankehitriny nofinao ihany nitototry ny tany sy moto vovoka. Aza diny fa nambola tany am-boka azy ianao dia efa nitiavinay. Fitiavana tsy nanam-pahataperana izany sombinaiko ary tsy ho adinonay mandrakizay ny fisianao na dia nandalo fotsiny ihany aza. Na dia tsy fahasambarana aza ny rahantsika ny anaty eto tany veloma mandra-peo izany zanako izany. Tsy maintsy mbola eo ntsika ndray andro any mandriam-piadanana nomeny avy silaky ny aina malalanay. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana faharosady farany tamin'ilay tantara nitondra ny lohateny hoe silaky ny aina dia ampeny ny toko izay rararabe manantsoa na Itokina sy Landry Steven. Novelomin'ny Zaloy, Tsiry niaraka tamin'ny Ray, Tovo ary Ainasoa. Nandray fiosona Totosa
tovo andriambololona. Studio ny Prod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.